Miarahaba antsika rehetrarehetra. Mino fa salama tsara sika. Ialana tsiny raha iverenako kely misy ao Koweït mba tiako tsindriana kely zany le resaka ny hoe ambassadeur na ministère des affaires étrangères. Inona moa ny atao hoe ambassadeur dia inona moa ny asan'izany ambassadeur zany manao ny asany mpitondra rehefa any amin'ny toerana ivelan'ny Madagasikara na ny toerana misy azy zany fa miasa amin'ny ministère des affaires étrangères dia mba tiako tenenina kely zany le ny asany ambasadiny gasy ao Arabie Saoudite misy ataoko atsefatsefany kely eto ity satria ity rahavavy ity dia tsy salama izy ity efa ho 3 volana mahery izy zay ao amin'ny hôpitaly ny passeport nitazomin'ny patrony dia mombamomba azy dia nitazomin'ny patron satria nianjera tamin'ny étage izy dia lasa tapaka lalandra dia tsy afaka mihetsika dia ny fomba andehanany avion andefasana azy any amin'ny aéroport na ialany tany zany manahirana be satria izy tapaka lalandra zay tsy afaka mitsangana tsy afaka mipetraka dia efa nitadiavany reto ankizy reto fanampiana tao amin'ny ambasadiny Arabie Saoudite izy ity zany hoe ny ambasadiny gasy miasa ao Arabie Saoudite dia vao hitaraina na zareo dia manapaka avy hatrany zany hoe bloquena izy ireo na tenenin'izy ireo avy hatrany hoe voaray le izy dia rehefa mamerina manoratra na mitady antso le olona dia tsy afaka intsony satria bloquen'izy ireo amin'ny Facebook antsoina tsy mety azo dia mba tiako tsindriana kely inona moa ny antony inona moa ny dikany affaires étrangères raha tsy hanao le affaire aty amin'ny tany étrangère zay misy anareo reo satria indray ny ray risaka zay ambasady zay ihany ambassadeur zay ihany ho antsika mpanara-baovao dia tokony natadidy tsara hoe ny résidence ny ambassade ny malagasy tany États-Unis dia nisy ny varotra namidiny izy ireo ny tomobily ny diplomatie ny fiara ampiasain'izy ireo dia hoentina miantsena ny fiaran'izy ireo personnel atao numéro diplomatie ny plakiny dia izay le tiako hitongavana zany hoe inona marina moa ny asan'izany ambassadeur zany inona marina moa ny asan'ireo diplomatie gasy satria ny sasany azo hoentina miantsena hoentina mampiaraka mihitsy ny angambany mbola tsy fantatro mety misy manao zany dia hoentin'izy ireo mampiaraka ny tomobily diplomatie ny tany États-Unis namidy rehefa tsy eo le olona zay vao enjehina dia tsy fantatra amin'izay hoe iza ny namaritra an'le résidence ny États-Unis tany États-Unis ny fiara noentin'le olona mihitsy tsy an'le résidence ambassade intsony fa dia lasa nazy tena n'le fiarany diplomatie dia tiako fantarina zany tiako hitongavana amin'izany angambany tsy dia le hoe mpitondra mihitsy ny angambany no tsy dia manao ny asa na hoe namadika anareo ny fidy fa ilay manodidina anazy mihitsy ny tena ohatra ny ahitra ratsy le tokony sivanina na tokony rehefa manetsa ny olona dia esorina le ahitra ratsy le ahitra maina dia ariana fa le manodidina mihitsy ny angambany tsy misy atao raha zavatra ohatr'izany no hanimba fitondrana dia le manodidina mihitsy ny tena tokony ho sivanina le manodidina mihitsy ny tena tokony ho jerena dia esorina zay tsy manao ny asany dia izay manao ny asany no avela na rehefa tsy tia ho esorina dia mba tereo hanao ny asa zay tokony ataony fa nisy ny antso tany Madagasikara dia ny antso tsy teneniko le ministère le ny antsoko fa dia tena tsy fantatro na manana diplôma na resaka communication na tsy dia ampy diplôma na tsy fantatro fa tena sady tsisy fahalalam-pomba tsy mahay miresaka no tamin'izany fotoana izany amin'ny voalohany aloha dia mamaly le olona
de mandeha de rehefa metranao le fanontaniana tena manindrina azy izy le tena fanontaniana marina de tonga de tapahany le téléphone ary raha mba tapahana téléphone hoe raccroché au nez mety mba tsy de mampaninona fa ilay olona de tena enregistré le resaka nay farafarany le resaka dia inona ataony tourner en boucle teo de zany hoe mitovy am'le raccroché au nez olona ohatran'izany ve nitondra ny Madagasikara ohatr'izany ve ny olona anodidina ny mpitondra de tsy hitako izay tenenina fa raha zavatra ohatr'izany foana de tsy voatra mihitsy zany fa tokony le manodidina mihitsy le miasa ao mihitsy angamba ny tena tsaratsara sy vanina ohatr'izany ihany koa ny resaka fanaovan-gazety izay miteny marina gadraina izay miteny marina atao hoe terroriste izay miteny marina ohatra ny vaovao Koweït nalefa tany Madagasikara zao de le izy ihany no resain'le mpanao gazety de navadika zavatra hafa tsy fantatro na noteren'le lehiben'ny zareo na matahotra andeha higadra koa ngambany eo gadraina de navadika hafa le vaovao fa amiko raha fanaovan-gazety zany zavatra sarobidy be zany aza tsy tokony amoaka vaovao tsy misy proof voalohany indrindra ary tsy tokony amoaka vaovao en temps présent ka image d'archive tany amin'ny daty efa ela be 2016 tany no ampiasaina amin'ny zao fotoana zao fa tsy matianina le izy tsy professionnel mihitsy dia zavatra ohatr'izay zany tsy manakina iza na iza fa amiko mpanao politika rehetrarehetra samy mitovy daholo tsy tokony hisy fanakina tsy tokony hisy fanalabaraka ianareo fa samy tsy misy mahay ary samy tsy misy azo atokisana efa nisy mpanao politika nifandiby nitondra ny Madagasikara tao tsy misy zavatra vita ary mahatonga na ty resaka Koweït tia ireo ankizy ireo raha nisy asa tany Madagasikara tsy nandany andro nandeha niasa niala ny fianakaviany niala ny vady aman-janany andeha hiasa ny atanin'olona ho ampijalian'olona any ivelany any nefa ny ambassadeur mba atao hoe mba hanampy mba hitarainana amany olana izay ananan'izy ireo tsy misy ataony mba angambany tsaratsara jerena kosa mba omena asa ny tanora satria raha mahazo asa reny tanora reny tsy manana problema mihitsy ianareo mpitondra ny ahazo ny mandat ny fidy azo mandat fahadimy amin'ny manaraka indray raha ny ankizy jerevana na ny mpitondra ny tanora jerevana omena lanja no omena asa na mba omena ohatra ny hoe omena fanampiana raha ohatra ka tsy avoasokatra asa ihany na tsy de mora manao an'izany mantsy na efa tsy voasokatra asa ihany de mba atao mitovy amin'ny aty ivelany omena fanampiana na vola kely raisin'izy ireo isam-bolana ho an'le tena olona le tena sahirana reny mba hiainan'izy ireo amin'izay fotoana izay midina ny fahantrana raha zay ny zavatra atao raha ny tanora omena asa satria mirenireny ny tanora lasa mifopoka zava-mahadomelina misotro zavatra tsy tokana mangalatra de avy eo atao misy ny fitsaram-bahoaka miala ny fitsaram-bahoaka amin'izay fotoana izay raha ohatra ka misy ny asa raha misy ny asa tsy mangalatra tsy misy mpangalatra mety tsy hisy koa daly tsy resaiko iny zay resaka latromby satria efa nataoko vaovao iny tsy miresaka an'iny fa raha misy ny asa dia tsy hisy ny mpangalatra tsy hisy tsony ny fitsaram-bahoaka amin'izay fotoana izay raha misy ny asa tsy hisy tsony indray kosa ny fanamboarana ny lohan'olona hoe omena t-shirt raisy vola 100 na 5 000 amin'ny mba halany anao indray amin'ny dimy taona manaraka raha izany zavatra zany ny atao sy vanina ny mpitony sy vanina ny miara-miasa ny manodidina anareo satria misy maro tsy androfana ny sasany manambola diploma tsy fantatra na inona ny ilana azy fa ny asa tao tsy sady miavinavina tsy hita zay itenenana azy ny tanora manana asa de tsy mivoaka any ivelany tsony angamba ny ankizy ny olona andeha hitady asa ary amin'izay tsy misy tsony ny taraina amin'ny mpitondra hoe mijaly zahay ety fa alay fa tsy misy papie sy ny tariny dia zay tsitsatsetsa tsy aritra de isaorana betsaka nanaraka hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray amin'ny manaraka veloma daholo